Alatsinainy fa 10 volana Desambra 2024 efa mamanitra fety sahady ny andro dia raha ny amin'ny herinandro ity zao dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ry zareo dia fa miomana zany fa kosa ny any amin'ny ilany andrefana iny dia somary tsy maro toerana zany hoe mety hisy ny orana tandrifindraona mety araikotroka dia ny mandravitra ny toetry ny andro zany amin'ny ankapobeny mandritra ity herinandro ity dia saika alzay tsy maro toerana alzay malefaka ny vinavina ho an'ny toetry ny andro raha pitsy vao maraina somary andrahona ny eto amin'ny fatry ny afotany sy amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny ifandimby ny rahona sy ny masoandro aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy ary azo orana malefaka kosa ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny nositsika ny tapany hariva dia azo orana tandrifindrahona ny aty amin'ny tapany andrefana ray manontolo sy ny aty amin'ny ilany andrefan'ny afotany dia fandimby hatrany ny rahona sy ny masoandro aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy aty dia sisan'izay saika ho malomaloka afa-tsy ny any amin'ny faritry Ivatovavy-Fitovinany iny izay mbola itoy hanorana malefaka hatrany dia ny vinavina ho an'ny maripana ny ambany indrindra zao ny rapitso any amin'ny faritry Vakinankaratra no misy azy 20 degré Celsius ny vinavina ho an'ny maripana ambony indrindra indray raha ny mahazatra antsika any Maheva-Tanàna Antsohihy any ho any foana dia zao izy mikisaka aty amin'ny faritra atsimo andrefana aty 10 degré Celsius any Tulearany dia ho an'ireo firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara ho an'ireo izay andeha mitahiraka any dia ny any Paris zao mangatsiaka ny andro fa mibalika ny masoandro ny any Milan any sy Johannesburg ifandimby ny rahona sy ny masoandro any Nairobi somary andrahona kely ny lanitra dia ny any Bangkok ahitana orana malefaka ho an'ireo nosy manodidina antsika ny any Maurice sy Seychelles no hanorana tandrifindrahona ny andro ny any Comore indray kosa dia mahazo orana manifinify dia ny any La Réunion dia ibalika ny masoandro manodidina 3 hatramin'ny 9 degré Celsius ny maripana dia toy izay ny fiarahantsika ho an'ny anio raha herinandro feno fahazotona foana dia amin'ny heriny anio toy izao indray tsika miaona misy vaovao kely amin'ny alarobitsika miaraka amin'ny ankizy kely anankiray mahafatifaty izay dia izy niaraka hanolotra ny mety toetry ny andro amintsika eto izay mba mandrapitafandray ary